sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Miravoa ianareo mitady ny Tompo, ka tsao ny Tompo dia hery ianareo, tadiavo lalandavany ahita ny tavany. Salamo fa 400. Ankafaliagna ankaravoagna no iarabagnantsika jiaby, izay magnaraka tsy tampaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamintsika ity, izay onjam-peo mamitambatra antsika ho iray, sady onjam-peo mitady mandrakariva, ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diocèse mamintsika ity. Isoranay ianao, izay mankamamy sy mankafy ny fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna manokana antsika eo ve jiaby, tratran'izao alahady fa 30 mandavantaona amin'ny taona be izao. Koa amin'izao alahady fa 30 mandavantaona amin'ny taona be izao, dia toloran'ny Eglizy loa hevitra isika ny hoe panelanelana sy panasitrana mahay miantra i Jesosy Kristy. Ndeo renesitsika irevaky teny masina atolotry ny Eglizy amintsika, izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray amandrenitsika. Boky Jeremia mpaminany. Izao no lazain'ny Tompo, mihobiany kafaliana ny amin'ny Jakoba, manaova firavoravoana noho ny amin'ilay lohan'ny firenena. Ataovy reny feonareo mihirahira fiderana, ka lazao hoe: ry Tompo, vonjeo ny olonao, dia nisisa amin'ny Israely. Indro aho mamerina azy avy any amin'ny tany avaratra, manangona azy avy any amin'ny faran'ny tany. Ho eo amin'izy ireo ny jamba sy ny mandringa, ny manananaka sy ny efa mihetsi-jaza, hanao diabe izy ireo no hiverina aty. Hiverina amin'ny ranomaso izy, ary eo amin'ny fifonany no hitondrako azy miverina. Eny amin'ny rano velona no hitarihako azy, amin'ny lalana maro-tampony tsy hatafintohina azy. Satria efa ray ho an'i Israely aho, ary lahy matoako i Efraima. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorana ny Andriamanitra. Samba teza mitumani, maalala la yelu. Samba
teza mitumani faalalala yelu Rana pulini babuna kausioni situmpu Mubatatani uluna lasanu bizaye Tula kine okizaneri tamiza Tini atuni rasikaru teu ambabana Nakurisi jareza na taunira piranena Ambalalini retina taunitu wazireu Enilali nawatina taunitu amina Kadefari tuku arabuna mua ranyana Aku dire tumpuni namana ulababu Eturanu mayeri mamakie vigileni Rana mafinu senda tumanisi ranu masu Ulizinza wanatini ya farina aurina Ramandu sunu senda kabelute tutumani Ropa mafimi voka mandemani pinivua Uliberi na kusabia dire belukira Pamilanzani vukatala samudi anyataru Eni sarani nindani raini tu ndambawudi Sini zana ditungani tarida lananaye Uli sora natura kizani jua nifana Sambarani urisi makayeri Himalayelu Sambateze mitumani Faalanala yelu Sambateze mitumani Faalanala yelu Faalanala yelu Faalanala yelu Vateny masiny faharoe taratasy ho an'ny kristianina hebreo. Ry kristianina havana, rehefa mety ho mpisorombe ka alaina amin'ny olona, dia tendrena ho solon'ny olona amin'ny fifampirarahany amin'ny Andriamanitra, mba hanolotra fanatitra sy sorona no ny ota, sady mahay miantra ny tsy mahalala sy ny mania izy, satria na ny tenany aza mba voany fahalemena ihany koa. Ka no izany fahalemena izany, tsy maintsy manao sorona ho an'ny tenany, toy ny ataony amin'ny vahoaka ihany koa izy. Ary tsy misy mahazo maka izany voninahitra izany ho an'ny tenany, afa-tsy izay antson'Andriamanitra tahaka ny ry Arona ihany. Dia toy izany koa i Kristy, fa tsy izy no nanandra-tena ho mpisorombe, fa ilainanao taminy hoe zanako ianao, izany no niteraka anao androany. Sy nilaza amin'ny teny hafa koa hoe ianao ny mpisorona mandrakizay araky ny fomba ny Melkisedeka. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny e Andriamanitra.
antsika mianakaviny ny tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masiny dia Jesosy Kristy nosoratany Masinda Marika, voninahitra ny eo anao ry tompo. Tamin'ny zegny andra zegny, i Jesosy sy ny mpianatra anazy dia tonga tao Jeriko, ary nipetraka nangataka teo amoron-dalana kosa i Bartime jamba zanaky Time. Izy koa regniny fao hoe i Jesosy Nazareanina zegny dia rafitry nagnantso izy nagnano hoe ry Jesosy zanaky Davido mamindrafo amiko. Ary maro no nandrahogno azy mafy mbo hampangigny azy, fa vao meka nagnantso mafimafy kokoa izy nagnano hoe ry zanaky Davido mamindrafo amiko. Dia nijanogno Jesosy ka nagnantso azy, ary nantsony olona izy sy nilazany hoe matokisa mitsangana fô antsoviny anao. Dia nariany ny lambany ka niezaka nagnatony Jesosy izy, ary hoy Jesosy taminazy, ino no tianao ataoko aminao? Dia hoy ilay jamba, rabony io, oka mba hiritra za. Ary hoy Jesosy, mandehana, fa ny finoagnanao no avondranao. Dia nahiratra niaraka tamin'izegny izy ka nagnaraka azy teny an-dala. Izany ary ny tenin'ny tompo, deriny ho anao ry Kristy. Kristianina havana, izao alahady fatelopolo mandavataona izao, zany hoe izao alahady fa 14 ny volana Oktobra no alahady ankalazana ny andron'ny misiona eran-tany. Ny lohevitra natolotry ny Papa dia ny hoe sy azonay atao akory ny silaza zay hitanay sy renay. Asany apôstôly 4:2. Raha io lohevitra tian'ny Papa anentana ny fiainantsika io ary ampitsahiviny amin'ny taratasy nosoratany anentanana antsika amin'izao alahadin'ny misionna zao, ary amin'izao volan'ny Oktobra, volan'ny misionna zao, dia manasa asika tokoa ny Papa iroso lalindalina koa anambara sy izoro ho vavolombelon'ny finoasika, satria zay zavatra rehetra resika sy hitasika dia hoentin'Andriamanitra anehoany izay fitantanany antsika zay mba olo raika ao amintsika ho frately itoty, ka aokary ny firosoantsika ihany koa amin'ny sinoda anampy isika ivelona an'izany afatra ny Papa izany, ary ao anatin'ny volan'ny rozerisika ka miaraka amin'ny Masiny Maria mitalao ny fahasoavan'Andriamanitra anampy isika amin'ny fiarahadiantsika, ny fiarahamidinika ataosika, ary engany araky ny averimberisika matetika ho senakla tokoa izao sinoda ataosika zao, ka ahaieno ny bisiky ny fanahy masina isika no sady ifampieno ka hiara-dalana tokoa iroso amin'izay fivelomana ny finoana zay, ka tonga sika anambara araky ny afatry ny Papa amin'izao alahadin'ny mission zao, anambara zay resika sy zay hitasika, ka zary eglizy velona, velomin'ny batemy, zary tabernakla velona, ka au génération mpanorina tokoa isika, ary manambara zavadalina mikasika an'izany rehetra lazaisika izany ny evanjely atolotry ny eglizy ny anyty amin'izao alahady 17 mandavataona zao. Maro tokoa manko raha mizery zay manodidina sika no mahazamba sika eo amin'ny fiainantsika, ary maro koa ny zavatra mandrakotra ny sofisika ka sy misokatra zany sofisika zany ary sy mitandre, indrindra moa araky ny voalazan'ny Papa Rafitinina ao amin'ny
taratasy nosoratany amin'izao aladiny missiona izao ny vokatry nyty coronavirus covid-19 ary lazaitsika hoe korontana virus satria mikorontana ny zavatra maro. Izay no mahatonga asika milaza aza matetika hoe very fanaim-bolo avelona isika ka sy mahita ny lalakale. Raha lazaina zany de tahaka n'ilay zamba voalaza ao amin'ny evanjely ny tontolo mpiainantsika, ny tontolo iainantsika ary ny tontolo mpinoantsika satria rakotra very isika ao anatin'izay ary nohon'izay fampitehany ireo tontolo telo zay mandrafitra ny fifandraisasika ireo, mandrafitra ny mahaolona antsika dia very isika. Soa ihany isaoran'Andriamanitra eo Jesoa ka tahaka i Jesoa nianso lay zamba nikekeka, isika koa mikekeka amin'izao satria sy hita marina ny lalakombana ary dia maro ny mizaly zamba ho isika dia isika rehetra. Ary zay no ataosika amin'izao synode zao no manantona amin'ny Jesoa miara-mikika mafy hoe ry Jesoa zanaka Davido mamindrafo aminay. Nositran'ny Jesoa lay zamba mandeha hoy Jesoa tamin'ilay zamba, mandehana fa ny finoanao no nahavonjy anao. Ao zany ny fototra sy maintsy aleasika, sy maintsy fahara asika de sinona fa ny finoana. Ary zay no ezaka ataosika amin'izao synode izao mba ho lalipaka tokoa ny finoansika ka ho tanteraka izany raha misy ny fiovampenitra mahery vaika eo amin'ny fiainantsika araky ny averimberisika. Matetika zany hoe mila mibebaka isika ary mivavaka mitalao ny famindrapon'Andriamanitra, ary io no naverimberisika tamin'ny fankalazana ny 20 am'zato taona nankalazasika ny jobily teny amin'ny eglizy iraka ambany fiarovany Masimsely teny Geoffraville. Ka mila mivavaka tokoa isika ary zay ny ataosika amin'izao synode zao, ary mila miara mandalina ny finoana isika satria ny finoana ny mahavoavonjy araky ny voalazan'i Jesoa tamin'ilay zamba. Raha te ahiratra sika zany hoe isokatra ny masom-panansika, ny masom-pinoansika dia mila manana finoana matotra isika. Ka izao synode zao any no anampy asika amin'ny fandalinana rehetrarehetra ka tonga asika iroso amin'ny zay fivelomana ny finoana izay, ary de miainga any amin'ny fianakaviana eglizy kely ny fandalinana rehetra satria raha mivahatra sara eo anivon'ny fianakaviana ny finoana de sy iza fa i Jesoa fanomezan'Andriamanitra dia afaka azapa isika fa sy zamba isony. Manaraka an'izany dia naniraka n'ilay zamba rehefa nahiratra i Jesoa misangana, ary izay koa isika izoro isika ho tabernakla velona, ho taranaka mpanorona, sy amin'ny alalan'ny angovontsika fosiny fa noho ny asan'ny fanahy masina entanin'ilay finoana sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Izany hoe inona moa ny dikan'izay finoana izay? Araky ny lazaisika ny finoana ao amin'ny soratra masina de sy lay averimberina akandrana fa menoa ry Israely, izany hoe mieno ny sitrak'Andriamanitra, ary ny mieno ny sitrak'Andriamanitra de mitoetra ao amin'ny Jesoa. Ka raha itoeran'i Jesoa tokoa ny fiainantsika dia amokatra be ary amokatra sara ary ho feno afaliana ny fiainantsika. Ka am'izao alahady sotra fa 30 mandavataona zao de tolotry ny eglizy amintsika ary ny teny fototra ahafahasika mivelona ny hoe
eglizy olona velona velomin'ny batemy zary tabernacle velona, zany hoe raha te hiala amin'ny fahazambana isika de sy maintsy mitoetra ao am' Jesoa, sy maintsy ao am' Jesoa no azahoantsika ny fanantenana sy ny fiadanana, ary ny fiainana mitoetra ao am' Jesoa no mamokatra. Atolotra ny eglizy androany amin'ny alalan'ireo vakiteny ary ny critère, ny maso sivana raha izay ntisika ahafantarasika fa velona tokoa ny finoansika, tahaka ny mahavelona ny finoan'ilay zamba ka nylazany Jesoa hoe mandehana fa ny finoanao no mahavovonjy anao. Raha velona tokoa manko ny finoansika de mitoetra ao am' Jesoa isika ary toeran' Jesoa. Kandeha ary hozeresika ireo vakiteny aroson'ny eglizy amsika am'izao alahady fatelopolo mandavataona izao. Raha ny vakiteny voalohany sy ny evanjely ary no banjintsika dia ampianarin'ireo vakiteny reo sika fa raha mianso an' Jesoa, mianso an'Andriamanitra de izy tokoa ampahiratra sika ary manafaka sika. Hoy ny lohateny amin'izao alahady fatelopolo mandavataona izao: mpanelanelana sy mpanasitrana mahay miantra i Jesoa Kristy. Mba ho tanteraka izany de mila miaino azy sika, ary izay le nampianarisika teo ny finoana ao amin'ny soratra masina dia fiainona, miainoa ry Israely, sy hoe mitandre fosiny amin'ny sofina ny tiana lazaina amin'izany, fa sady mitandre no mampiditra ao am-po ary manatanteraka an'izay ianona. Zany ny atao hoe finoana velona. Fantasika fa sy misy fekempinoana ohatra ny ataosika amin'izao fotoana zao amin'ny Baiboly, fa sika no ny fandalinana ateoriana sy ny asan'ny fanahy masina no nametraka n'io fekempinoana io, zany hoe famaritana sy famitinana an'izay hoe inona ny dikany hoe mianoa. Ka izay ny voalaza ny fekempinoana zay tanisaisika isaky ny alahady, anampy asika ahay hitandre ny sitrak'Andriamanitra, ary raha mitandre ny sitrak'Andriamanitra isika de mikihaka tahaka n'ilay zamba, ka ambaran'Andriamanitra misika ny fanasitrana tahaka nataon'i Jesoa tamin'ilay zamba. Ary mbola io fahaizasika miaino io no ahafahasika miroso lalindalina koa, ary zay no ezaka ataosika amin'izao synôda izao. Ary zay ihany koa no mbola afatry ny Andriamanitra tamin'ny ireo mpianatra telo lahy, Piera, Joany, Jakoba, raha niova tare i Jesoa teo tendrombohitra mianoa fahitiny zanako malalako. Ary zay ihany koa ny ao amin'ny bokin'ny Exode 4:1 mianoa ry Israely. Ary zay no ezasika ho izao teo hoe amin'izao synôda izao, mba ahay ieno isika, ieno ny hafa, ieno ny zavatra ambarany zava-misy eo amintsika. Io le lazaina hoe signe de temps, ka engany iroso amin'izany tokoa isika, hiara-dalana, hiaraka hivavaka mba ho sokafan'Andriamanitra ny masosika, ny masom-pinoansika. Matoa amin'ny varilavo ny fiainasika dia oka ho fantatra sika fa tsy fananasika an'izay capacité d'écoute, zay sy fahaizasika miaino izay araky ny voalazan'ny evanjely, araky ny fampianaran'ny soratra masina. Io sy fahaizana miaino io no mahatonga ny fiainasika ny korontana, ary izay no tadiavin'ity korontana virus ity. Ny fahaizana miaino tokoa de mampiova ny fiainansika ka hatonga sika anana ny tena fiainana araky ny sitrak'Andriamanitra, hitondra sika amin'ilay
teny fanevan'ny synôda hoe ho eglizy olo velomin'ny batemy, zany hoe zary frately toto sika raha mahay mifampieno, zary olo araika sika ziaby raha mahay mifampieno. Karaharotsika ary zao synôda izao aeza sika mifampitandre ifampieno ka ahafahasika miara-dalana, miara-mivavaka ary miara-mandalina ny finoansika araky ny foto-kevitra amin'izao dingana voalohany zao, amin'izao taona voalohany ny synôda zao, ary iombonasika amin'ny synôda eran-tany zany ho isika, satria raha ny synôda eran-tany dia azo fitinina amin'ny lohevitra hoe pour une église synodale, zany hoe ho eglizy hiara-dalana, anao inona iombona communion, andray an-tanana, participation, mission ho iraina. Ary de zay ny dikany hoe eglizy olo velomin'ny batemy zary tabernakla tanteraka zany, raha miara mifampieno sara sika, miara mifampitandre ka am'izay iova ny fiainansika. Izany no nampianarin'ny vahoakany ary toizany Jesoa, ampianarin'Andriamanitra amin'ny vahoakany ary toizany amin'ny evanjely sy mbola toizany eglizy amin'izao vaninandro iainasika izao. Izany ny toe-panahy fototra amin'ny synôda, ny fahaizana mifampieno, ary io ihany no lalana ahafahasika manova ny fifandraisana telo, de ilay fifandraisana amin'ny zavaboary, ny fifandraisana eo anivon'ny fiarahamonina ary ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Matoa isika manapotika ny tontolo de noho isika sy mahay miaino ny zavaboary fa manao ny saim-pantasika, matoa mikorotana ny fiainasika eo anivon'ny fiarahamonina, de noho isika sy mahay mifampitandre isony amin'ny vaninandro iainasika zao, araky ny eninareo amin'ny fampianarana teo aloha, de besaka ny écouteur hita eto sy eroa eo amin'ny sofisika, matetika sy afaka mifampieno sika, satria isika no enosika amin'ny alalan'ilay miozika zay fidisika, ka sy afaka mifampieno sony isika, ka rehefa sy afaka mifampieno dia dikan'izay mifanalavitra na dia mifanakaiky aza, dia mifanapotika isika ny hafarany sy misony ny fahaizana miaino. Manambara fataro anefa ry kristianina hava malala fa manambara fifampitokisana ny fahaizana miaino, ary io fifampitokisana io de dingana lehibe amin'izay fivelomana ny finoana zay, satria raha matoa misy ny fifampitokisana de misy ny fifanazana, ary rehefa misy ny fifanazana de mirindra ny fifandraisana na amin'ny zavaboary, na eo anivon'ny fiarahamonina sika, na eo amin'ny fifandraisasika amin'Andriamanitra. Ambaran'ny evanjely amintsika ary fa ny tena vokatra ny finoana de ny fahaizasika miaino, ary raha mahay miaino sika de midika ny fahaizasika mandrafitra ny fiainansika, ka tonga sika ho taranaka mpanorona tokoa, ho taranaka mampiatra ny rariny sy ny isiny, mampanjaka ny fifankatiavana, ary dia izay no ambarany hoe eglizy olo velona, velomin'ny batemy, ka zary tabernakla velona. Ary hoy Jesoa, tiavy ny tompo Andriamanitrao amin'ny fonao, ny fanainao, ny sainao, ary amin'ny herinao manontolo. Manambara fa mivelona ny fianona io afatra ambaran'i Jesoa io, manambara fa afaka mifampiaino, matoa maneo an'izay fitiavana izay. Izany hoe Jesoa mitoetra ao amintsika. Raha izy tokoa mitoetra ao amintsika de mivelona tahaka an' Jesoa sika, ka manahaka ny fiainan'i Jesoa ny fiainansika, ka mirindra ireo fifandraisana zay voalaza sika teo. Raha miova tokoa ny fiainansika sy ilaina sony ny sorona dorana araky ny afantry Jesoa amin'ny evanjely, fa ny sorona de ny fahaizasika mifamela heloka sy mifamindra fo, ary zay no mitondra sika amin'ny tena fandriam-pahalema sy ny fiadanana, ka ahitasika
ny asambarana ka zary ho eglizy olo velona velomin'ny batemy zary misionera tabernakla velona isika. Io ihany koa lay didy faharoa zay mitovy amin'ny voalohany Jesosy de tiavony namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy lehibe mihoatra ireo Jesosy ka raha mivelona an'izany sika de mivelona eo anivon'ny fanjakan'Andriamanitra. Io ny ampianaran'ny masindazoany hoe raha misy milaza hoe ho tia Andriamanitra nefa mankahala ny mpiray tampo ara-pinoana de mandainga izy. Ary dia izay ny tiany Papa ampianarina amintsika amin'ny alalan'ny ensiklika Fratelli Tutti. Raha ny eo akaiky sika aza sy tia sika atao sika hoana no tian'Andriamanitra zay sitany maso sika. Ny didy de zay tian'Andriamanitra sy mainsy tiany mpiray tampo aminy Fratelli Tutti. Raha te izoro ampinoana tokoa isika ao ka haiaino an'Andriamanitra, iaino ny tontolo mpiainasika, iaino ny manodidina sika sy ny tontolo iainasika de ny zavaboary. Sy mainsy izany no ivelomansika ny finoana, ary zay natao hoe finoana velona. Ka oka amin'izao alahady fa 30 mandavataona andro ny misionna izao, aoka sika ahay ampiseho amin'ny fiainasika fa mitoetra ao amin'i Jesosy ka hay fampiaino. Ka zao ezaka ataosika amin'ny synode zao anampy asika mba iroso amin'izay fahaizana mifampiaino izay ary ifankatia isika. Ry Jesosy Kristy Tompo zokonay io, nasehonao tamin'ny fiainanao izany fototra ny mahazanak'Andriamanitra izany, dia ny fifandraisana lalina tamin'ny ary nanolotra ny ainao mba amonjenanay ho fampihavanana anay samy zahay ary fampihavanana amin'ny zavaboary. Ianao tokoa no any mpanelanelana sy mpanasitrana ary mpiantra. Sokafo ny masonay, tantano zahay, vonjeo zahay amin'ny fahazambanay, engany ny fanainao masina anilo anay. Ka hay anararoatra izao synode izao izahay, asapa fa mila miova tokoa anavao ny fifandraisanay amin'ny zavaboary, amin'ny mpiara-monina, amin'ny fifandraisana amin'ny ray. Isokatra tokoa ny masonay, ny masom-pinonay. Ka mpio zahay anana finoana velona ka ho taranaka mpanorona tokoa ahay anova ny fiainanay araka ny sitrakao. Ry Masiny Maria reno, maro ny zavatra mahazambanay amin'izao vaninandro iainanay izao, vokatry ty korotana virus ty. Manao izao synode izao izahay zanakao, engany ho tsenakila ho anay tokoa ka isokatra ny foa mampananay, ka hitan'i Jesosy eo anivon'ny fiainanay izay, ka zary eglizy olo velomin'ny batemy, ka zary tabernakila velona tahaka anao, anampy ny hafa hiala amin'ny fahazambany. Masinday Josefa ray mpitaizany eglizy io, maro ny fianakaviana eglizy kely no mikorontana satria zamba ny rendrarendra atolotra izao tontolo izao. Mivavao an'ny ray mpianakaviana mba ho ray tahaka anao, ka hitarika ny ankonany, anaza ny asin'ny fianakaviana, ka samy ahita ny fivelarana rehetra. Torak'izany koa izay rehetra tompona andraikitra rehetra amin'ny toerana maro samihafa, anana an'izay fondra izay tahaka anao eo ampanefana ny adidiny, ka hikasaka mandrakariva ny sombonana, ahitany rehetra ny fivelarana marina sy ny fivelarana maharitra eo anivony fiainanay. Ampio izahay hitoetra ao amin'i Jesosy mandrakariva. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout.
isika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoantsika isanandrovaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Faniro. Dieu seul sage.